Na fahatolona telo androany nisy sokadrano tany Andranoboky, distrika Nantsiranana faharoa. Olona 12 no tsy maintsy nahiditra hôpitaly. Ny iray amin'izy ireo natahorana ny ainy, vokatry ny fihinanana tortue de mer omaly. Latsaky ny efa-polisy anjaton'ny malagasy ihany ankehitriny no manana lava-piringa ara-pahasalamana. Vokany ny 701 alina no maty noho ny areti-pivalanana ka ny zaza latsaky ny 5 taona ny iraika amben'ny polisy anjaton'izy ireo. Fito polisy anjaton'ireo mpanjifa ny tapis moyen eto amintsika teratany malagasy avokoa. Mivadika andrasa, tsy ireo vahiny intsony araka izany no mahay mankafy itony karipenitra vita amin'ny volon'ondry itony. Ary farany, ankalazaina androany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy. Ny tsy fanananasa no olana sedrainy ny 5,700 tovolahy na raim-pianakaviana eto amintsika. Tsy nisy kosa ny hetsika na namariana manokana izany teto Madagasikara. Manasanao ary tompoko lahy sy tompoko vavy aharitra hatramin'ny farany. Le vrai plaisir de beurre. Femmes, nous voulons être nous-mêmes, libres et respectées. Femmes, tour à tour fortes ou fragiles, nous aimons. Femmes, nous profitons de chaque instant de la vie. Softex, pour nous et tellement nous. Tanàna madio ny tanitsika tompoko lasy tompoko vavy. Ny toky fitaka fa ny atao no hita. Mila teti-bola sy paikady mifanitsy amin'ny filanimponina ny sehitry ny rano sy ny fanadiovana. Rafanjakana mavo dia manao asa soa. Ity no atao hoe dalina sany platy. Kabone madio, mora diovina. Satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty. Hanamora ny fandehanany loto. Kabone madio, maro isafidianana. Zayahay. Sans abonnement, sans engagement, sans frais d'installation, la télé autrement. Satbox by Elite. Tompoko lasy tompo vavy ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy ny KOLO FM no arahanao amin'izao fotoana izao. Asena mpanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Ny tontolo mahakasika ny mety akaran'ny sarandalana na tsy indray no entsika nomboana izao fampalalam-baovao izao, indrindra moa ahafahan'ny fiakaran'ny solika ny faran'ny herinandro teo. Araka izany ary dia tsy akatra fa hijanona ho efa 100 ariary ny sarandalana na eo aza ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Nanapa-kevitra araka izany ny tompona andraikitra misana ny fitaterana eto an-drenivohitra fa tsy hampakatra ny sarandalana. Etsekilan'izay dia nanapa-kevitra ihany koa ireo tompona andraikitra ireo fa tsisy intsony manomboka izao ny sarandalana tapadalana izay ho efa 100 ariary avokoa moa izany. Hositrin'izay ary dia nilaza ireo tompona andraikitra ny fitaterana ireo fa ho atsaraina ny kalitaon'ny asa eo amin'ny sehatra ny fitaterana manomboka izao. Fanazavana. Tamin'ny herintaontsika tadiditsika tsara voa 1er novembre 2012 nisy fiakarana ny vidina solika dia nanisy sarandalana zay tamin'izay fotoan'izay ho efa 100 ariary io. Koa ankehitriny zany raha tsika mahita fa mbola tsy mahatratra an'izay fa mbola 700 ny litre-ny gasoil amin'izao fotoan'izao dia nanapa-kevitra ndrafitra anankitelo zay misahana fitaterana eto Antananarivo renivohitra zay manana mitondra ny famantarana ligne numéro 1 ka tamin'ny 199 ny voromaly fa tsy asonitra sarandalana aloha zany fa mijanona amin'io efa 100. Hosetiny zay tsy fety amin'ny fiakaran'ny sarandala zay dia manentana zay fa tsika mpandeha fa ny sarandalana zany dia tokony miala amin'ny efa 100 dia miala amin'ny are anankiray makeo amin'ny are iray. Tena re à l'autre. Ary ray moa tena izy any hatramin'izay ny tarifany fitaterana eto Antananarivo renivohitra ny vidin'ny tapakila iray miala amin'ny are iray dia makeo amin'ny are iray na are iray fotsiny ary no andehananao
ilainao le fitaterana dia zay anao vidina tapakila iray. Fa raha ohatra tsy ilainao aloha dia na anao mandeha tongotra na anao mampiasa fitaovana hafa tomobilinao na bisikileta na moto no ampiasainao amin'ilay izy. Iandro ny filohan'ny Repoblika fahefatra angamba vao mety hisy indray hatreto ny tombatombana ny an'ny mpitatitra rehefa misy ny resaka momba ny fitsinjovana manokana azy ireo na ilay antsoina hoe subvention izay ahafahana miazona araka izay tratra ny fiakaran'ny sarandalana. Ny fiakaran'ny viditsolika ny faran'ny herinandro lasa teo moa no namerina indray ty adevitra ity momba ny resaka fanampiana ny mpitatitra na ity subvention ity ho an'ny zotra nasionaly sy ny zotra regionaly mazava ho azy. Fa olana petatoko ho an'ny mpitatitra ny fampitomboana ny saran'ny entana izay entin'izy ireo. Fanampanazavana. Niakatra ny solika tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo. Tsy afaka ny ampiakatra avy hatrany ny sarandalana nefa ny mpitatitra na dia tsy maintsy ho tonga azy izany ny volana desambra. Noho izany any amin'ny sarandalan'ny entana avy amin'ny mpandeha izy ireo no mifatratra maka izay tratra. Ireo mpandeha izay miaya hifatratra ihany koa amin'ny fiomanana hiatrika ny période de soudure sy ity fiakaran'ny viditsolika ity. Hatramin'izao aloha mbola tsisy fepetra hatramin'izao zany mbola tsisy fa mbola ho ito. Dia izy koa tsy comparativa raha ihany no manapaka an'ilay izy fa tsy maintsy maromaro mandinika an'ilay zavatra. Le tany mbola tsy milamina dia miakatra indray ity le carburant dia verevitra zao ny olona tsisy. Tsy maintsy mandeha dia efa mivonona ihany koa aloha hoe misy moa fiakarany dia efa manaraka an'izay ataon'ny vahoaka ny tena moa tsy misy dia efa mba nifire teo aloha ihany dia zay. Dia iahy aloha azo lazaina misy satria rehefa hino fa hoe niakatra ny gazoil dia miakatra koa ny fire. Raha nrehetrarehetra malala efa mety hiakatra satria miakatra ny solo. Ny mpitatitra koa nefa tsy matoa izy mampiasa tomobile zany iasana dia misy tombotsoa tadavina fa tsy amono antoka kosa satria. Manampy izany ny fahamaroan'ny mpandraharaha mpifaninana eo amin'ny kooperativa sy ny fahavitsian'ny mpandeha. Lasa ambijavatra ny fitandrona ny fiara noho ireo antony ireo. Ny entana lasa mavesatra loatra, ny resaka fandriampahalemana eny an-dalana tsy maintsy heverina. Ny tomobile miainga aty amin'ny nasionalina aty dia mavesatra entana be foana satria le frais le olona mpandeha zany tsy mahatosika an'le dépense sy ny atao hoe resaka rendement ao amin'ny tomobile io zany fa tsy maintsy récupérenao anatin'ireny chargement tena anina be reny le izy. Mazava ho azy araka izany fa tsy ho zakan'ny mpandeha ny fampiarana ny sarany marina na ny vérité de prix na eo amin'ny solika na eo amin'ny fitaterana. Vahaolana nentin'ny fanjakana hatramin'izay manoloana izany ny fanamezana fanampianana ny subvention tsy mitohy ary tsy miatra araka ny tokony ho izy anefa izany raha ny zava-misy ankehitriny. Nasionalina zany tena natramin'ny taloha aza tsy nisy resaka mihitsy ny raha taloha nahazo ny taxi be hoe misy subvention ny ato amin'ny suburbaine sy ny rehetrarehetra zany misy zay subvention zay fa ho an'ny nasionalina tsy nisy mihitsy zay hatramin'ireny androny taloha reny dia hatramin'izao zany. Mitetina 20 miliara ariary ny fanampinana totan'ny fanjakana ny taona 3.4 amin'ny ity sehatra ity. Iazona ny vidin'ny solika eny amin'ny mpaninjara mba tsy hihetsika. Araka ny fanadihadina natao, tsy maintsy hisy ny fivoriana ataon'ny mpitatitra zotra nasionaly sy regionaly mialoha ny faran'ity taona ity momba ny tsy maintsy ampiakarana ny sarandalana. Maro ihany koa ireo tsy hiverina toy ny ankehitriny intsony ny sarandalana amin'ireo zotra nasionaly sy regionaly miakatra isaky ny vanim-potoana ny fety ka isan'izany ny faran'ny taona toy ny miazo ny lalam-pirenena fahafito ohatra. Fahamandoana kosa ny fidirana anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra izay isin'ny rivodoza mandalo eto Madagasikara dia natanteraka fampiofanana makasika ny fanamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fampianana ny loza mety ateraky ny loza voajanahary ny CPGU na ny cellule de prévention et gestion des urgences à la primature. Tanjona amin'izany moa ny ahafahan'ireo tompon'andraikitra sy teknisianina eo amin'ny sehatra ny fanamboaran-dalana amin'ny feny fahavoazana izay mety hitranga amin'ny lalana raha sendra ny loza misy izay rivodoza izay. Ny lalana moa izay miantoka betsaka ny famezivezena indrindra fa ny vokatra miantoka ny toekareny Madagasikara. Makasika ny lafiny sosialy izay ihany dia fantatra zao fa tao aorian'ny fitarainana napetraka ireo mpianatra 5 avy any amin'ny Université Jianguanzhou any Chine. Afantatra izao fa nisy ireo mpampianatra ireo no nampidina androany araka ny loharanom-baovao voaray io arivo io. Mpianatra 270 no manao fianarana ao amin'ity Université any Chine ity. Raha tsy ahivina dia teti-bola ho an'ny mpianatra 570 ihany no zakany kitapo-mbola ampanjakana izay mbola miandry ny fanapahan-kevitry ny fitondrana. Ny 720 amin'ireo mpianatra 270 ireo no fantatra fa afaka nijanona ary manohy ny fianarany. Ny 370 ambiny kosa no ampidina araka saina ampidirina amin'ny Université Mpanjakana eto Madagasikara.
eo amin'ny tontolo ara-politika dia ho tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana ny anaran'ireo voangy senita nainga avy anivon'ny fokotany ho ny ministry ny fitsarana iasa andro manalina izy ireo manoloana izany ka tsy maintsy ho tratra ny feptaona 5 desambra efa mandeha kosa ankilan'ny fanadihadiana amin'ireo distrika nahitana fangalaram-bato ka raha toa akanisy ny firaisan'ny tsokombakomba tamin'ny kandida na dia efa filoha azy izy ireo dia afaka enjeny ny lalàna atran'ny fanadihadiana mahakasika izay no arahantsika. Maro ireo distrika no tsy nahavita nanangona ireo anarana tsy tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana. Misy amin'izy ireo ny tsy mbola nahavita natota izany na dia ny 15 ny volana teo aza ny feptaona farany. Ankilany, ny fitsarana ambaratonga voalohany izay manana feptaona hatramin'ny 15 volana desambra amoahana ny didy. Nilaza fa tsy maintsy hotratrarina io feptaona io ahafahan'ireo olom-pirenena rehetra manefa ny didiny amin'ny fifidianana dingana faharoa. Efa ela ny fitsarana ny favonina fa depuis quelques semaines ny favonina dia miandry zay requête collective avy any amin'ny senita zay efa vonina zay dia tsy maintsy vitainy lizy zany na alina na maraina na sabotsy na lahady dia miasa ny fitsarana mamoaka an'izany didy fitsarana zany. Mbola maro anefa ny asa tanterahana vao afaka mamoaka ny didi ny fitsarana mba tsy isian'ny olana indray. Ohatra amin'izany ny fijerena ny anarana sao efa misy ao anaty lisitra saingy noho ny fizarana ireo toerana noho ny amaroan'ny mpifidy na ilay antsoina hoe éclatement dia namerina indray ny nanoratra ny anaran'izy ireo. Fa tsy azo ataony manda hoe berotra ka tsy andika andreto ako mitady ny fomba rehetra mitsy mitsara amoahana ny valindreny fangatahana ireny na tsy am'zesakzera fa amin'ny esika andavanandro dia hoe efa mety dossier na sarotro io na betsaka io tonga eo ny tsara dia tsy mantsy mandrefina pakevitra tsy mantsy mitsara le tsara zay nakaparikaly zany fa misy fomba hanaovana an'izay satria efa fantatra miloha hoe reto ampony zadakina dia moramora mifafijerena azy tsy hoe le fandeha kaparikaly zay hoe mahatsy labe fa misy drafitra zany arahana hoe zao fepetra tadiavina feno fepetra feno dia tonga dia tsy ela mitsy mandika an'izany. Mandeha kosa ny fanadihadiana mahakasika ny fisian'ny fangalaram-bato tamin'ireo distrika maro teto Madagasikara. Na dia tsy misy mpitory aza hoy ny ministra tompon'andraikitra dia anjara fanjakana ny manao ny fanenjehana noho ny zava-mitranga. Tsy mbola namoaka ny isa na ny anaran'ireo distrika ireo anefa ny ministra noho ny tsy mbola fandehanany fanadihadiana. Ka efa mandeha zany io ankehitriny efa misy ihany fa tsy ho azo tenenana reto kosa hoe atsy na atsy le izy fa manjary mailo be le olona mpangalabady dia efa homaniny dodolo ny fiarovatena sy ny rehetra fa aleo aloha rehefa mipoaka le izy zany vao hitantsika eo ihany. Nareo aloha rona telo fa hoe maromaro dia hitantsika eo ihany angely izy zany fa mbola tsy azo tenenana zany ankehitriny fa manahirana be amin'ny resaka anaovana ankety zany. Nivoaka ny résultat dia everiko fa amin'izay fotoana zay dia efa azo ampiarana ny lalàna. Ho an'ny izay mbola hanao deuxième tour dia miandry an'izay. Ny législative moa dia mazava ho azy fa miandry ny résultat amin'ny législative. Mba ahafana manantanteraka ny asa aingana dia aingana indrindra amin'ny famoahana ny didy amin'ireo izay tsy tafiditra anatin'ny lisam-pifidianana ary ny fanamafisana ny asan'ny fitsarana any Antsiranana dia nanao fianianana. Androany tetsy amin'ny fitsarana tampony ny folo voalohany ny fitsarana ambony tonga laza Julien. Ifarana 12 andro alohan'ny datim-pifidianana kosa ny famaranana ny lisitra miampy ireo fanampiny izay tsy tafiditra nandritra ny fifidianana dingana voalohany ateo. Ankelany moa dia ny 12 ny volana izao hanambarana ny fitsarana manokana misaha ny fifidianana ny vokatra ofisialy ny fifidianana dingany voalohany raha tsy misy ny fiovana. Ny fanadihadiana mahakasika izay. Na dia mbola sahirana ary manao famitahana rehetra aza ny CES izay mbola manantanteraka fivoriana amin'izao ora noratana ny vaovao izao dia mitoetrany ny fanavozana ny asa eo anivon'ny senita nainga tamin'ny lesoka hita nandritra ny fifidianana dingana voalohany. Raha ny vaovao farany azy avy any anivon'ny senita dia fampanangonana ny lisitra eny anivon'ny distrika izy ireo amin'izao fotoana ka ny 20 ny volana novambra ho avy izao no anaovana ny fanotana ireo lisitra ireo. Tsy voafaritra kosa hatreto ny isa mazava an'ireo izay mbola ampidirina ao anatin'izany lisitra izany noho ny famitahana izay mbola atao miaraka amin'ny ratsamangaiky ny senita eny anivon'ny distrika. Noho izany dia isy ny teknisianina avy amin'ny senita foibe misana ny informatika anampy ireo izay efa any an-toerana tsirairay avy. Nisy ihany koa raha ny fanazavana azo ny fampitoviana ny tady-dokanga eo amin'ny SED sy ny SID izay tsy mifankahazo loatra. Ho an'ny CES izay miasa ao anatin'ny tsiambaratelo tanteraka na dia malalaka madio ary mangaraza no takin'ny rehetra amin'ity fifidianana ity, hatreto anefa raha ny tranokalan'ny CES dia mbola tsy namoaka ny fampahafantarana ny fandavana fitoriana ankoatra n'ireo kandida izay efa hita, anisan'izany monja roandefo ny avy amin'ny MDM, ny avy amin'ny olon-tsotra Zora Zanamasy, ny collectif des candidats. Raha tsy ivona anefa raha ny nambaran'ny filohan'ity rafi-pitsarana ity dia misy 700 ny fitoriana tonga eo ampelantanan'izy ireo miampy izay mbola eny anivony ny posta. Miasa marina tokoa ve ny CES raha toa mbola vitsy ny didim-pitsarana nivoaka, tsy misy ny fampahafantarana. Ny daty 20 novambra moana ny vokatra ofisialy izay manakaiky hatrany. Hatreto na dia ny votoantin'ny fitarainana sy ireo izay nanao izany aza tsy mbola mazava loatra. Ny malagasy izay zary mitazan-dafitra noho ny tsy fahafantarana na inona intsony.
Vaovao mahakasika ny trangam-piarahamonina kosa indray dia taorian'ny fihinanana antsatsa tany feno arivo atsinanana izay nahafaty olona 7 tato anatin'ny herinandro izao dia nisokajranomasina indray no nahafaty olona tatsy Andranoboky any amin'ny distrika Nantsiranana faharoa androany maraina. 3 mono voalaza fa namoany ny androany ary ampolony ireo nahiditra hopitaly. Omaly no fantatra fa nahita ity asokadranomasina ity ireo olona tany an-toerana ka nataon'izy ireo laoka izany. Androany anefa vao niseho ny titiloza ity ka ny 3 tamin'ireo nihinana no namoany ainy. Maro amin'izy ireo no voatery nahiditra hopitaly amin'izao fotoana mbola atahorana mafy ihany koa ny ainy. Azontsika amin'ny Antsoatarby ny tompona andraikitry ny Zandarmarie-pirenena any an-toerana izay nandray an-tanana ny fanadihadiana momba ity raharaha ity. Rahantsika tahaka izao ny fanazavany. Mahakasika ny zavaniseho to amin'ny fokotanin'ny Andofokonko, commune rurale Andranovondronina ao anatin'ny distrikany Dego 2 moa zany dia misy ny resaka intoxication amina finanana hazan-dranomasina tao amin'ny tanàna io. Rehefa nandeha nanjoa no nanarado zany ireto zatovolahy teo amin'ny tanàna io dia nahazo tortue de mer na hoe fano ka nentin zareo teo an-tanàna izy tamin'ny alahady ariva. Ary alahady ariva zany nanomboka zaraina teo an-tanàna ny henan'io tortue de mer io. Misy ny efa nihinana avy hatrany ny alahady ariva, misy nihinana zany hatramin'ny omaly. Ary androany moa zany dia misy ny tsy salama nanomboka niseho le tsy fahasalaman'ny olona tao amin'ny tanàna io dia ny anankitelo moa zany maty hatreto dia 970 zany no ny evacuena niala tamin'ny tanàna io nandeha taty amin'ny hopitaly. Tonga taty amin'ny hopitaly 520 zany ny voatazona amin'ny hopitaly amin'izao. Ary anankiray zany mbola amin'ny urgence zany mbola iahina sady mbola tena anatin'ny aretina mafy tokoa zany. Fa ny 520 kosa zany efa nahazo ny soins sahaza azy dia misy atahorana loatra ny mahakasika azy ireo. Ny tanàna ray manontolo ny Andofokonko moa zany dia tsisy olona tsony ao an-tanàna. Ary ny élément izay amin'ny gendarmerie moa zany miassuré ny fiambenana an'io tanàna io zany mandra-piverina n'ilay efa nahazo fitsaboana izay zany mahakasika an'ilay finanana tortue de mer mihinana zavatra misy poizina taty amin'ny distrikany Dego 2. Mbola tsy fantatra kosa hatreto raha mitovy amin'ilay trangana aretina tany feno arivo atsinanana ihany ity ny tranga tatsy Antsiranana ity. Andrasana moa ny fanamarinana avy any an-toerana amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny androany ihany koa tsy mbola nisy ny fampitambavao ofisialy avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka momba ny zava-tranga atany feno arivo atsinanana. Raha ny vaovao izay voaray farany amin'izao fotoana izao dia misy 770 ireo izay narary nahiditra hopitaly vokatry ity fihinanana ny tortue de mer ity. Fa mahakasika kosa ny vaovao ny fahasalamana indrindrindrindra eo amin'ny lafiny fahadiovana dia ny 100,000 malagasy no manana lavapiringa raha ny salanisa tamin'ny taona 2020 vinavinaina tratra 4,7 taona ny diky ny mpiparitaka manerina ny nosy noho ny fanaovana maloto akalamanjana vokatry izany. Izany fandotona ny tontolo iainana izany anefa no miatraika mivantana amin'ny fahasalamam-bahoaka indrindra ny areti-pivalanana. Eto Madagasikara mbola atao tsinitsinina ny fananana kabony ara-pahasalamana isa-tokantrano. Fanadihadiana mahakasika izay. Ny 7,5 ny malagasy ihany no mbola manana lavapiringa ara-pahasalamana amin'izao fotoana izao. Mbola tsy lahara-pahamehana ny manangana lavapiringa na amin'ny fananganana trano na amin'ny fotodrafitra sa ho an'ny vahoaka toy ny sekoly. Ho an'ny tokantrano malagasy any ambanivohitra toy ny ao amin'ny komina ambanivohitra Ambatomanga, fianakaviana 10 no mifanolobodi-rindrina no mifampizara lavapiringa tokana. Maro ireo antony mahatonga izany. Tsy ampiasan'ny kabinet dia voalohany indrindra noho ny fahasaranany angamba. Dia faharoa misy zany ny olona sasany koa ny eto aminay aloha zany efa tena resaka lava mihitsy, misy tsy manana tany izy anaovana an'ilay kabinet. Nefa raha ohatra ka tsy manana tany mba afaka mba mifampiraharaha amin'ilay olona manana tany. Le finiavana zany ny fahalalako azy tsy misy. Zay misy le izy fananina olona mahalala ihany manao an'ireny. Na olona sendra mandalo. Ohatra hoe miandry taxi brosy izy maraina be igny koa dia tsy hitany koa izy anaovana azy matahotra izy dia mety ho zay koa mahatonga an'izay. Tsy manana entana anaovana an'ilay izy izany. Aman'alina vao mahavita lavapiringa ara-pahasalamana iray raha nambara ny tompona andraikitra tokony hana lavapiringa iray ny isa-tokantrano. Raha ny fenitra dia mirefy 3 metatra toratelo no an'ny olona enina izay maharitra 9 taona. Ny
Cabinet teny antsika ara-pahasalamana dia cabinet anankiray misy dalina sy azo diovina tsara. Dia io dalina io mety hoe dalina sans plate, mety hoe dalina en porcelaine na dalina en fibre de fer. Raha dalina sans plate ny raisitsika, ny dalina sans plate anankiray dia eo amin'ny Rayal ariary eo ny vidiny. Fa raha ohatra ka atambatrao mety ho laninao amin'ny cabinet anankiray dia mety mandany eo anelanelany roa alina ka hatramin'ny 3 alina ariary ianao mba ahafahanao manamboatra cabinet anankiray izay ara-pahasalamana. Le fepetra farafahakeliny takina amin'ilay hoe mahara-pahasalamana azy. Noho ny tsy fananana lavapiringa mahatratra 3 tapitrisa ny marary-kibo isan-taona. Ny 700 sy 1 alina no maty noho ny areti-pivalanana ka zazalatsaka ny 5 taona ny 120,000 eto amintsika. Ny rano ifaharan'ny maloto atao akalamanjana sy ny lalitra no mitondra ny maloto ka mahatonga izany any amin'ny olombelona. Nefa nisy lalitra mipetraka teo. Ny lalitra iny mitondra tay. Naninona zany nareo nihinana an'ilay sakafotsika? Naninona tsika nihinana sakafotsika? Ka raha mbola misy malagasy anankiray azy manao an'ity hoe fangerena kalamanjana na jangoany ity dia itsika menakavy tafiditra. Noho ny loto aparitaky ny olombelona sy ny aretina teraka izany dia vola mitetina 200 lavitrisa ariary no very, izany hoe raha etsy ararisan'olona isan-taona. Izany indrindra no antony nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny lavapiringa izay no mariana androany tany Ambatomanga nampitondraina ny loha-hevitra hoe ataontsika lara-pahamehana ny fanadiovana. Tompona andraikitra na ny isam-batan'olona na ny isa-tokantrano na ny fitondram-panjakana amin'ny fampanjariana ny fanadiovana na andrenivohitra na ambanivohitra. Efa tafiditra tanteraka anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra kosa isika amin'izao fotoana izao. Nirotsaka ny orana ary nahitana havandra ny atoandro teo tamin'ny faritra maro teto andrenivohitra. Tsy nisy niomana tamin'izany filatsahan'ny orana sy havandra izany moa ny ponina. Vetivety ary dia nikatso avokoa ny lalana noho ny fitohana ny fiara nandritra ny adiny iray teo eo. Fa makasika ny hatranga izay nafatesana raim-pianakaviana tetsy ambodin'ny sotro kosa indray dia efatrandro tao aorian'ny nafaty ity raim-pianakaviana antsoina hoe Rakodibe Mamson Antonio dia fantatry ny maro amin'ny solonarana hoe Mambe tetsy ambodin'ny sotry. Ny asabotsy alina teo dia nilazany teo anivony ny polisy pirenena fa aorian'ny fandevenana izay atao raha mpitso alarbivo anomboka ny fakanambavany ny fianakaviany maty. Ny alahady tolakandro teo moa no fantatra fa nanaovana ny autopsie n'ity raim-pianakaviana ity ka bala 3 no navoaka avy tao anatin'ny vatany n'ity raim-pianakaviana ity, ny roa teo amin'ny lohany ary ny iray teo amin'ny tratrany kosa. Efa eo-pelantanan'ny polisy avokoa ireo bala ireo amin'izao fotoana izao izay ahafahana manao ny fikarohana ireo izay nahavandoza ireo. Afa tamin'ity androany ity kosa ny andro iresa-pirenena ho an'ny lehilahy 20 Novambra. Firenena 10 maneran-tany no efa nanaiky ny fankalazana azy io ary tsy mbola isan'izany i Madagasikara. Nanomboka ny taona 1970 ano nekeny ny firenena mpikambana ny fanamarena izany ho an'ny andro any fitadiavana asa izay ho an'ireo tsy mbola manana. Andro fiasana kosa mazava ho azy no ho an'ny sasany. Fanadidina makasika izay. Manodidina ny 500 eo ny tahany tsy fananana asa eto andrenivohitra ankehitriny. Raha toa ka tombanana hotely tapitrisa mahery eo nisan'ny ponina mivoaka sy miditra mandalo sy miasa eto Antananarivo isan'andro. Sarotra ny fitadiavana asa ary isiny misedra izany ireo tovolahy na raim-pianakaviana dia ireny fiainana tsy maintsy asa nefa tsy afa-manoatra. Dia raha andeha hitady asa ary ianao tsy ahita asa mihitsy izany amin'izao. Fa voatery tsy maintsy ny eo ampelantananao ihany no avelatrao. Misy vola eo an-tananao zany dia izay no ampiasainao ahodikodina kely dia izay ny asanao. Efa ela ny asa teto manira ny asa dia izany mbola azo lasaina metimety le asa. Fa mitady zany zao sarotra le mitady satria tsika tsy manana diplôma fa izay mba fahaizana ananana nentina mitady. Be da be zany ny fahasarotanay efa ny ainana zany. Ohatra eo amin'ny lafiny fitadiavana asa. Mandeha asa fitadiavana asa zany amin'ireny orinasa ireny nefa tsy mahita vokatry ny krizy misy dia tsy misy ny asa. Eto amintsika ny tsy fahampiana eksperiansy an-trano no olana amin'ny fitadiavana asa. Vitsy dia vitsy ny orinasa mandray mpiasa vao mianatra raha. Ireo lehilahy nefa tsy maintsy miasa ary didiany lalàna ho tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandrosoana ny fiainany ankohonany na resaka filaminana na resaka fampidiram-bola. Miteraka olana be dia be eo amin'ny tokantrano ny hoe lehilahy tsy miasa na tsy mahita asa ankehitriny. Le lehilahy zany eo anatin'ny tokantrano raha ohatra tsy miasa ny lehilahy
dia mahatonga olana lava, mahatonga ny tsy fampina, mahatonga ny tsy fitiavana zany mitsangy daholo. Miova hevitra amin'ny vehivavy zany ny lehilahy tsy miasa, tsy mampidi-bola. Mikorotana sy miady anatin'ny tokantrano rehefa tsisy fidiram-bola. Ny fiainana zarizary ny ankizy mila tsinankanina. Raha ohatra ka hoe le vehivavy ihany zao no mitady vola, tsy maintsy misy foana ny problème satria le lehilahy zany natao hamelona nefa lasa velominy. Dia tsy maintsy misy foana ny olana. Sorena zany le olona ao anatin'ny trano satria tsy mampidi-bola ianao. Mila zany mifarindrina ny lasa mivavy fa raha vao mivavy fotsiny dia sahirana ny fianakaviana. Andro iraisam-pirenena ho an'ny lehilahy ny 7 Desambra. Tsy nisy ny fankalazana na fanamariana izany teto. Firenena enimpolo maneran-tany ihany no manome lanja manokana izany hatramin'ny taona 1977 na neken'ny firenena mikambana ny fisian'ity journée internationale de l'homme ity. Makasika ny vokatra vita eto Madagasikara kosa indray dia ny tapis mohair. Maro ny malagasy amin'izao fotoana no liana amin'ny fanjifana ity haingon-trano ity. Efa nivoatra raha teo ny fanamboarana azy eto Madagasikara. Mitovy amin'ny vita amin'ny milina ny kalitao ary efa maro ny sary sy loko azo isafidianana. Fanadady ny Ilda Asinjo. Fatotra 7 alina isaky ny metatra tora-droa, loko natoraly 3 samihafa, volon'ondry miloko fotsy. Ireo ny tsambaratelo n'itony tapis vita avy any am-pania itony. Manambaka ny vita tamin'ny milina nefa tena malagasy. Mpanao asa tanana avy any Mahafaly manodidina ny 50 eo no nanenina azy ireto. Sady manome asany ponina no mampivoatra ny sehatry ny fandraharahana. Na azo fiofanana avokoa ny mpiasa manodina ny akora fototra ho lasa zavakanto haingon-trano avo lenta toy izao. Ny fahaiza-manao ny ampy ny fikarohana ny nahatafavoahana ny loko manaraka ny lamaodin'ny vaninandro toy izao. Ity couleur vaombe ity teinture anaty vaombe ity zany lantitiny dia amoahana ireto couleur ohatrany hoe somary volomparasy ireto zany dia mohatra zao. Tany aloha ny vahiny no tena mpakafy ny tapis mohair. Ny vadika ny rasa 70 isanjato malagasy avokoa. Lafy ny karipenitra nefa rehefa nivoatra ny kalitao sy ny haitao tsy nanakana ny mpanjify zany. Mpivady zany tonga eto zareo mijery dia miara-mandinika hoe ty indray mety amintsika, ty mety amintsika. Ary miabetsaka zany ny nombre ny malagasy mividy ny tapis mohair vitanay. Ny tapis anay zany dia à partir ny 900 000 ariary ny mètre carré eo. Ho an'ireto mpandraraha ireto, amin'ity varotra fampisehoana tao hatramin'ny 24 Novambra ity no amerenana ny masokarenana nandritra ny taona. Volon'ondry 3 kilao isaky ny metatra tora-droa no ilaina amin'ny fanamboarana ny karipenitra iray. Maharitra hatramin'ny iray volana nanamboarana ny kely indrindra amin'izy ireo. Ny tontolon'ny fahasalamana kosa no entsika amaranana izao fampalalam-baovao izao. Lafy ny fijabona ny cystique eto amintsika. Miankina betsaka moa amin'ny lanjan'ny marary ny fanafody hovidiana izay mahatratratra any amin'ny ray hetsy ariary ny fandaliana ao anatiny 12 andro ho an'ny olona izay milanja 80 kilao. Tsy vitsy araka izany ireo mitady hevitra hijabona ity aretina ity amin'ny fomba mora. Ny ravitoto ny anana izay mitobaka eny an-tsena amin'izao fotoana mahavaratra izao no manasitrana izany cystique izany marina ve ny fandaniana mipetraka. Fanadadiny mirana mandramana-tsoa makasika izay. Manasitrana ny voavarina ny cystique ny ravitoto, saika eny matetika izany. Mitobaka eny an-tsena ity karazan-tsakafo vita amin'ny alalan'ny fitotoana ravi-mangahazo ity ankehitriny. Ary marana ihany matetika dia lany ravitoto tonga eny an-tsena. Maro mampiasa ity karazana anana voatoto ity amin'ny fitsaboana ny voavary. Manasitana cystique ny ravitoto. Totona dia fehezina le rano dia le rano atao matetika. Maka kelikely fotsiny dia fehezina amin'ny lamba madio. Ampangotrahana zany izy dia fitoana ny rano ray sotro zany dia efa ataony mavita anazy. Le ampangotrahana le ravitotona zato iny na roanjato dia ataony mavita anazy. Misy mividy foana zany anaovana le izy dia izy mampiasa anazy zany. Ravitoto masaka sa mantany manasitrana. Tsy mombon-kevitra amin'izany ireo siantifika nanao fikarohana. Araky ny fitiliana natao, tsy lavina ny vokatsoa entin'ny ravitoto masaka eo amin'ny marary mitondra ny aretina cystique. Marihana zany fa tsy ny ravitoto no nahasitrana fa manamafy ny asan'ny fanafody le ravitoto no hoanina. Tsy le ravitoto ary tsy ravitoto manta fa ravitoto masaka. Manamafy ny asan'le fanafody zany na raha teny baiko no tenentsika teo mirenforcer ny effet an'le médicament le ravitoto fa tsy le ravitoto akory no mahasitrany. Araka izany,
tsy manasitrana ny ravintoto fa manatsara kosa ny fiasan'ny fanafody ampiasain'ny marary. Fanafody izay tafakatra hatrany amin'ny 2 ariary isan-kerinandro raha efa tena marary ny olona iray. Ary entina azo avy amin'ny tanana maloto amin'ny fidirana karazana kankana kely manaraka ny lalan-drà hatrany amin'ny atodony cysticercose. Hatramin'ny 20 ny volana novambra ho avy izao moa dia isy ny fitiliana maimaim-poana izay atao etsy Analakely etsy amin'ny EPSA mahakasika ity aretin'ny voavary na ny cysticercose ity. Fanampanazavana no arantsika. Zahana aloha le marary tonga izy hoe momba an'le tily an'le voavary na cysticercose dia zahany dokotera izy antaniny izy dia rehefa hitan'ny dokotera fa misy tranga manaitra izany hoe signe d'appel dia alefany manao fitiliana rà aloha dia rehefa mivaly iny zany zay vao fantatra hoe misy izy na tsisy dia raha misy izy dia omenay ny fanafody sahaza an'izay mandritra 10 andro eo le traitement dia rehefa 9 bolana aorian'izay ireo olona efa misy ireo zany positif dia manao contrôle izy. Zay ihany koa no itsika marana ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity tompokilasy tompovavy isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany dia manome fotoananao indray ho amin'ny ara-pitso aterina ary ny veloma mandrapitafa tompokilasy tompovavy.